Alleloia, alleloia. Miarabantsika rehetra tonga amin'izao andro maraina ny 2 ny volana May 2024 izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy Tompontsika, tonga soa ianao eto amin'ity anina zaza ity. Androantsika dia iresaka zavatra tena lalina. Ahoana ny ahafantarana fa mitombo ao anatintsika ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Tsy ny olona endry araka n'Andriamanitra dia tsy hoe mahay miteny fotsiny, tsy hoe mahay mandresy lahatra fotsiny, tsy hoe mahay mamaly fanontaniana fotsiny, fa ny fahendrena avy any ambony dia hita amin'ny toetra, hita amin'ny fiainana, hita amin'ny fomba hitondrantsika olona. Loha hevitra androany dia ny hoe ny marika 7 avy any ambony, marika 7, misy 7 zany ao. Dia soraty eo am-ponao hoe Tompo, oka hita eo amin'ny fiainako ny fahendrena avy any ambony sy ireo marika 7 ireo. Amen. Ny andininy fototra dia hitantsika eo amin'ny Jakoba 3:17. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, manitry tena, mampihavana, be famindrapo sy be voka-tsoa, tsy misy fitaka sy fihatsaram-belatsihy. Amen. Jereo tsara, Jakoba teto tsy nilaza fotsiny hoe ny fahendrena avy any ambony dia mahay, fa milaza izy hoe madio, ray izay tia fihavanana, 2 manitry tena, 3 mampihavana, 4 be famindrapo, 5 be voka-tsoa, tsy misy fitaka, tsy misy fihatsaram-belatsihy. Izany no atao hoe saran'ny kristianina matotra. Tsy fahendrena amin'ny vava fotsiny fa fahendrena amin'ny toetra mihitsy. Ry havako, raha misy olona mihaino androany dia ino tsara ty teny ity. Misy fahendrena avy any ambany ary misy fahendrena avy any ambony. Ny fahendrena avy any ambany na fahendrena izao tontolo izao dia mety hahatonga ny olona iray ho mahay, nefa mafy, mahay mandamina nefa manindry olona, mahay miteny nefa mandratra, mahay mandresy ady-hevitra nefa very fitiavana. Fa ny fahendrena avy any ambony kosa dia mitondra voatsara. Androany Jakoba manome antsika marika mazava. Voalohany madio, midika izany fa tsy mifangaro amin'ny ota, tsy mifangaro amin'ny fitaka, tsy mifangaro amin'ny tanjona ratsy. Faharoa, tia fihavanana, tsy olona tia ady, tsy olona mampirehitra fifandirana, fa mitady fiadanana, mitady lalam-pihavanana. 3, manitry tena. Ny olona endry avy amin'Andriamanitra tsy miavinavina zany. Mahay miaino izy, mahay manaiky fantsiana izy, mahay manaiky fantsiana izy, mahay miteny hoe mety diso aho. 4, mampihavana, tsy mitondra fisarahana izy fa mitondra tetezana, tsy mampisarak'olona izy fa mitondra ary mitady fanasitranana. 5, be famindrapo sy be voka-tsoa. Ny fahendrena marina tsy mijanona amin'ny ady-hevitra tsara, miteraka asa tsara zany, miteraka famindrapo, miteraka fanampiana, miteraka vokatra. 6, tsy misy fitaka, izany hoe tsy miangatra, tsy manao kajikajy ratsy, tsy manana endrika roa. 7, tsy misy fihatsaram-belatsihy, izany hoe tsy manao saritava, tsy miseho masina ety avelany nefa afa-ty tanteraka ny ao anatiny ao. Tandremo fa betsaka ny olona misaritava amin'izao fotoana izao. Inona ny marika 7 avy any ambony ary mila manontany tsika hoe hita ve ireo marika ireo eo amin'ny fiainana? Ianao mila manontany, hita ve ireo marika ireo eo amin'ny fiainako? Tsy fanontaniana hanamelohana anao zany, fa fanontaniana hanampy antsika hitombo zany. Raha misy marika mbola tsy hita tsara, aza kivy ianao. Midika izany fa mbola miasa ao anatinao Andriamanitra. Jereo tsara ny ohatra ao amin'i Jesosy. Rehefa mijery an'i Jesosy Kristy tsika dia hitantsika avokoa ireo marika ireo. Izy dia madio, tsy nisy ota tao aminy. Izy dia tia fihavanana, hoy izy hoe
fiadanako nomeko anareo. Izy dia tena manitry teny ilay tompona nasa tongotry ny mpianany. Na izy dia ilay mampiavana nampiray olona tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Izy dia be famindrapo. Na ilay mpangalatra teo amin'ny hazo fijaliana izay noraisany tamin'ny mpitiavana. Izy dia tsy miangatra. Niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana dia na dia nilavo ny olona maro aza ilay vehivavy. Izy dia tsy nitsara velatsia mihitsy. Nandroaka amin'ny mpivarotra tao tempolo satria tsy nanaiky fivavahana ivelan'ny tsy misy fo marina. Alleloia. Jesosy no sary tonga lafatra amin'ny fahendrena avy any ambony. Ka rehefa mitady fahendrena tsika tsy mitady hevitra fotsiny. Mitady an'i Jesosy Kristy tsika satria ao aminy misy fahendrena feno. Alleloia. Ka ahoana zany ny ampiarantsika an'izany androany? Ahoana ny ampiarana atao pratika eo amin'ny fiainana? Mifidiana ianao marika iray amin'ireo fito ireo izay tena ilainao amin'izao fotoana izao. Mety mila fahadiovana ianao, mety mila fiadanana, fanetretena, fampihavanana, famindrapo, tsy fiangarana, famarinana tsy misy fiatsaram-belatsia. Aza miezaka mihitsy hoe hanova ny zavatra rehetra indray mandeha amin'ny herinao. Fa mifandraisa amin'ny loharano, ary loharano dia Jesosy Kristy. Mandritra ity herinandro ity manova vavaka tsotra isan'andro. Hoe raha io ataovy madio fo. Dia ny ampitso ianao miteny hoe raha io ataovy tia fihavanana. Dia manarak'izay raha io ataovy manitry tena. Manarak'izay raha io ataovy be famindrapo. Hitanao anankifito ireo. Izany hoe mandritra ny herinandro any ianao afaka mitondram-bavaka momba ny fiainanao. Satria rehefa miaina akaiky ny loharano ianao dia mivoaka ho azy ny votsara avy any aminao. Amen. Andaontsika hivavaka. Vavakantsika. Raha io misaotra anao androany no miteninao. Misaotra anao satria mampiseho anay ianao fa ny fahendrena avy any ambony dia tsy hevitra fotsiny fa fiainana miova mihitsy. Tompo, amboary ato anatiko ireo marika fito ireo. Ataovy madio ny foko. Ataovy tia fihavanana ny fanahiko. Ataovy manitry tena ny toetrako. Ataovy mampiavana ny teniko. Ataovy be famindrapo sy be voka-ntsoa ny fiainako. Ataovy tsy miangatra ho tompo. Ataovy tsy misy fitaka sy tsy misy fiatsaram-belatsia. Tsy te-haneo ny fahendren'olombelona fa te-haneo ny fahendrenao. Jesosy ianao ny fahendrena tonga nofo. Ataovy akaikinao aoka ny fiainako hitovy bebe kokoa aminao isan'andro. Raha misy zavatra tsy mbola voaova atao anatiko, aza vely hijanona toy izany aho. Tohizo ny asanao tompo, adiovy aho, ahitsy aho, tary aho, fenoy aho. Ena ny tompo ny fiainako madio, ho milamina, ho hanetry tena, ho mampiavana, mamindra fo, tsy miaratra ary tsy metsara velatsia. Samy vavaka izany tompo dia angatahako amin'ny herin'ny fanahy masina sy amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra indrindra ianao mahakasitraka anao noho ny amin'ny faharetana. Raha nandray nyity hafatra tenao dia soaty eo amin'ny komantera hoe tompo asehoy atao amiko ny fahendrena avy any ambony. Amen. Ary zarao amin'ny olona iray izay mila mitomba amin'ny fahendrena sy amin'ny toetra ny Kristy izao hafatra izao. Tsarovy ny fahendrena avy any ambony dia tsy re amin'ny teny fotsiny fa hita amin'ny fiainana. Ho tahin'ny tompo ianao ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapo ny anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah ianao. Amen. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiani.